Milaza 30 mai à 30 novembre. Ankoatra ny article 53 milaza hoe zay institution rehetra tapitra mandat na asara izy dia atao. Zay mikasika ny ordonnance fandekandalana nataony CNI tamin'ny nanaiky ny ordonnance satria ny article 21 code électoral iny milaza raha vao tsy nahavita consultation na vérification tao anatin'ny roapolo andro amin'ny ametahana azy amin'ny fokotany dia very zotateraka nefany ny CNI namoaka délibération ve afaka midéroger le code électoral loi organique zavatra rehetrarehetra nefa anatin'ny code fa ny sisa vaovao ataontsika zany hoe fifidianana jumele zany code électoral ho avy eny ianao azy zay zavatra torapontsika eto code électoral vaovao ianao azy ny sage lazainareo hoe hoana sage tsisy nipory izy ny lazay doublon 2 à 5 ans ny lamande fa nokodinina fifidiana 2 à 5 ans en code électoral daholy ny sage amin'ny fandekandalana amin'ny raha raha-pifidiana ny sisa tavela zany hoe aintsika ve ny fitsarana hitondrana ny infraction fa ny raha raha-pifidianana tsy bloc de compétence juge électoral misotra toko isana ihany alohan'ny amaranatsika aminay loahevitra efa mandehandeha hitakitelo fizarana taratasy tsy ary voatenety daholo moa tsy maintsy mametra fotoana ihany tsika na dia maro ara ny mavesatra ao anatintsika fa ny angatahana amenona ny taratasy misotra makany amin'ny fanatsarana trano ary amin'ny filazana ny tranga na ny olana sotra tompoko raha ny voasoratra ao anaty fandaharana mbola manana lahadinika roa isika dia raha mahita satria somary mivoana isika teo tsy hotratratsika ny lahadinika roa fandao farafaratsiny ho ataontsika ny lahadinika manaraka dia ho arindra indray manomboka rafitso ny fitariana mba afitana ny lahadinika ambony rehetra kapitsy sy lafakapitsy dia raha tsy diso afafantarako ny fiarah-miasan'ny CNI amin'ny NID enveloppe alefan'ny CNI ihany dia misy fiasan'ny NID tonga ao amin'ny CNI zany manao an'ilay asa dia eto zany raha hijery lavitra atsika presque fa misy université daholo ny région dia ireny mpianatra karazana système na service national mihitsy zany no ataon'ilay mpianatra manisan'ilay fidy zany dia inserena any amin'ny bourse any mihitsy io fa misy enveloppe zany alefan'ny CNI any amin'ny ministère ny université reny tsy mampaninona zay dia anjaran'ny mpianatra tsy azon'ny mpanao politika baikona reny tsy azon'ny préfet baikona reny mpianatra université mafimafy no eny reny dia saka mibaiko anazy vita io lisitra io ohatr'izay koa misy enveloppe koa alefa any amin'ny fiangonana satria misy sampana any amin'ireny fiangonana reny dia reny no tena famarinana dia mba mandray anjara ihany koa izy amin'ilay fanisana n'ilay lisitra mifidy dia verina fa io resaka CNRE io zany tsy tafavoaka atsika raha mbola io tazomina fa tsy maintsy mitady structure hafa mihitsy fa le motivation ny amboarina sorto endrena amin'ny mampiandry azy izy le samaritana sara sitrapo miverina amin'ny fanapaha-keviny amin'le hoe ajanony le fanendrena chef pokotany maneraka ny Madagasikara fa aleo andeha daholo ny kidinidinika rehetrarehetra zay efa mandeha am'izao io aloha na ny dinika nasionaly io na ity dinika CNI ity après nio sika vao mamaritra ny andiam-pifidanana andeha asira fa ny chef pokotany na ny président fokotany io nandeha aloha mba hafana manana base fifidianana tena ekeny rehetra sika zay zany mba fiangaviako amin'ny andriambatao filohan'ny fanavoazan'ny république ny refondation zany zay ngamba ny fanehoan-kevitra ka sisy dikany satria fa le 3 juin soe manao contradire na contradictoire ny ray aman-dreny ministre ny atany aho fa atao mitondra ny hevitry ny antoko fa sy mitondra ny hevitry ny atanke responsable ao anatin'ny fitondram-panjakany politika zany no etiko eto dikany soe manohitra ny azy sisy zavatra sy azo
alefitra zany satria efa quelques jours sisa de andeha io ary tena mbola averiko fa andresy hoa io foto-kevitra joroany atokokitany Madagasikara io hoe ny fokotany aloha satria miainga avy fotony ary am'le resaka décentralisation miainga avy amin'ny fokotany koa le izy fa sy atreo amin'ny commune ihany de tapitra takona le raha le fokotany ery satria ny fokon'olona miteraka fokotany ny fokotany miteraka commune esetresetra zany magnano ka hoy zao hoe sy rasy lefa neokeviny le hoe sy maintsy tendreny io aloha mety misy stratégie ny fanjakana any fa ny stratégie ny fao be le aspiration ny vahoaka avery de miainga avy fotony ka aoka atsika zany mba iverina am'izay fanapa-kevitsika zay fa sy malasa voninahity zany vao maiko omen'olo voninahity tsara sika am'izany mpitondra fanjakana magnaraky gnany be sy ny maro satria gn'antokokitany Madagasikara tezam-bahoaka izy sy maintsy miaraka amin'ny vahoaka zany izy lany be sy ny maro hoe laniera le hoe miainga avy fotony ny fifidianagny miainga avy amin'ny chef pokotany ho lasa président fokotany avy eo saky zay appellation ho anaovana azy fa zahay de tsy miova hevitry ary mariny zany hevitrinay zany ndray andro agny raha misy ny boycotté zay anazy sy ny tantara zany ny tsaran'izay avy eo anisan'ny fanekevitra le président makasika le vidinao kely série teo hoe tsy tena fa olona tena olona fa le rafitra hoe tokony le rafitra mihitsy navozina io miaraka ihany ka io miaraka ihany io ny olona sy ny rafitra miaraka ihany io satria raha mamaky an'io andininy sy andalany amin'ny olona rampanorenana io ane de ny application tsy misy oariko fosiny zao ny babako zao nisy ny asa-panjakana efa laniera loa voté le grille indiciaire ary nivoriny te hivatitra ty nandaniny budget tamina ministre tabera tamina atao amin'ny fonction publique fa sy appliqué le grille indiciaire zany hoe sy babako zany niady izy nanao an'izay réforme zay fa sy narahany asasany dika zany olona sy rafitra miaraka ihany io ka ao anatin'izay kosa aloha tsy ahita zato isazato atsika toufait de parfait olo apetraka eo fa mba manakaiky izay ne le divagna le rafitra aloha matianina sara le rafitra apetraka mba ho fondé sara le adevitra atao eo de magnarakaraka an'izay koa io olo io ane ny exemple vient d'ao e araka tenin'ny filohan'ny république filohan'ny fanavoazana tagny Mazenga raha vao misy olo izy mangalagala vola alay feo da le faso aminay aty raha vao misy olo izy magnanao kolokolo alao sary da le faso aminay aty fa ny zavatra iangaviko zany ny kolokolo au niveau ny gn'androm-panjakana avolenta zay koa zany andreo matoa filoha zay niazaka zany ny cour des comptes teo io zany resaka question d'homme le izy eo ihany le rafitra fa le olombelona ihany koa ka asika sambesika zany mahay mifampifeh raha ohatra ny atokokitany Madagasikara aloha de tsisy rasakazo misy satria izazatina sisitsina rasakazo ka na de mpanohana ny fitondrana refondation ary anisany nanao conception fananganana zao fanjakana zao raha ny atokokitany Madagasikara de entitra izy magnitsy rehefa hita fa somary ny brioka ka hoy zao hoe aoka tsika anaraka ny fanapa-kevitry ny be sy ny maro dia verina sika amin'io rafitry ny fokotany io satria ny fokon'olona ny maso mandida ame taniny zay gn'amaragnako azy antoko politika HVM moa zany defa misy engagement politique zay efa noraisinay anatsarana zay lalàna mikasika ny fifidianana zay dia voalohany aloha zany makasika ny resaka hoe fiviozana amin'ny propagande zany mampivoy an'izay resaka idéologie politique zay aleo ny idéologie politique ny candidat zany zao no mindraindraina fa mba miala tsika amin'ireny mahazatra reny hoe fizarana zavatra epseroa sy fanaovana fampisehoana de zay zany mba tena hoe tianay makany amin'izay fanatsarana zay tsika eo ihany koa makasika ny pré-campagne hatramin'izao tsika 12 taona aorenan'ny fahaleovan-tena mbola tsy manana tsika zany lalàna fehin'izay pré-campagne zay dia ao anatin'izay koa tsika tsy manana code électoral tokony zany tsika am'izao miroso am'izay mba hanatsarana an'izay lalàna fehiny fifidianana zay mba tsy hoe lalàna miova isakin'izay tonga eo foana le izy fa mba tokony maina anatin'izay code électoral zay tsika dia mazava kokoa am'izay zany ny fifehezana ny règle de jeu anatin'izay fifidianana zay mahatonga tsy fahatokisanao laseny iny moa zany matetika amin'ireny fikirakirana ny reny hoe acheminement ny valim-pifidianana reny de sy fikirakirana anazy reny dia zay koa ny tokony hoe atsaraintsika zany fampianarana ny fanday anjara rehetrarehetra fikirakiran'izay hoe valim-pifidianana zay na ny
antoko politika io a na nitsika mpifidy io a na ireo a karamombonataka mpanday anjara ao anatin'izay hoe CNI-zay a dia tokony zany a mba ataotsika hoe ao anatin'izay fikirakirana izay fifidianana zay resaka contentieux électoraux zay zavatra hoe mba tianay a ampianarina ny vahoaka malagasy koa io a satria malaza foana hatramin'izay hoe voaray fa tsy mitombona dia io a zany tena mampiteraka ahiaha ny mpanday anjara amin'ny fifidianana rehetrarehetra mba tokony hazavaina amin'ny vahoaka malagasy la izy ahoana mahakasika an'izay contentieux électoraux zay. Justino Raherson, secrétaire général national adjoint ni en tout cas.